Fabrice no fiantsonà, mpianatra avy amin'ny mention zoologie et biodiversité animale ao Ankatso. Mampidina ny fiantsoan'olona anahy eo amin'ny université Antananarivo. Assistant de recherche zao atao amin'ny Arsène. Arak'izay hoe maha assistant de recherche an'izay dia misy moa méthode maromaro dia zahako miantoka ny fanatanterahana ireo méthode ireo hanangonana données eny amin'ny alan'ny IOF amin'ny faritra Andasibe. Ny anjara asako aty zany dia miandraikitra momba ny fakana données rehetra ao Manakakora. Voalohany amin'izany dia ny ahafantarana ny biby izay misy ao Manakakora, manao suivi transect, caméra trap koa, dia manao capture amin'ny piège man. Dia ny odomorphe indray mandray feo ny biby rehetrarehetra izay en'ny sofin'ny olombelona. Dia ny phylobotanique indray ahafantarana ny ohatry ny ahoana ny fahasalaman'ny atiala. Ny méthodologie tena hoe tamin'ity mihitsy vao haiko dia ny pilotage-na drone. Zavatra vaovao aloha zany ny resaka drone mihitsy no tena resaka vaovao tanteraka tamin'ny zavatra efa nataoko hatrizay. Amin'ny lafiny iray mahafinaritra ilay izy sady ahitana zavatra be dia be izay atao hoe tsy hita amin'ny maso indraindray satria 2 mètres ihany visibilité hita amin'ny ala indrindra Manakakora dia izy nefa mahita zavatra be dia be hafa. Fa amin'ny lafiny iray koa asa be ilay mijery an'ilay sary hazo après. Dia ny odomorphe koa angamba vaovao tamiko satria izay koa aho vao nampiasa azy. Ireo guide telo moa zany zareo avy any toerana avy any Ambatabe IOF faritra Andasibe dia nentina taty Ranomafana mihitsy zareo hianatra an'ireo méthodologie rehetra ampiasaina amin'ity tetikasa ity ahafahana mampiatra azy indray any IOF Ambatabe avy eo miaraka amiko. Dia manatanteraka an'izay aty amin'ny Manakakora no anjara asako. Ataoko hoe 12 andro isam-bolana mandritry ny taona iray. Ny mampiavaka ny IOF Manakakora zany dia ny hatsaran'ilay ala satria ny any zany mbola normal tsara dia misy mammifère lehibe.